Salama daholo aneny hevitro indray zany androany a mikasika ny trangan-javatra mandalo amin'ny fiarahamonina. Io moa zany de azavaiko foana hoe misy zavatra mandalo amin'ny fiarahamonina de za mamoaka ny hevitra, za miezaka misarika ny sain'ny tanora na misarika ny sain'ny gasy hoe tsy de zay loatra no mety, tsy zay loatra ny valeur amanakena fa fandraisany sasany azy mantsy de hoe manenjika ny anina tsy tiany maizy ny anina nefa io anina io a izy foana no tranonjaka ho zay be tsy misaraka. Misy zavatra itena anazy foana, misy zavatra ataony foana nefa le olona amin'ny fotoana io a olona tiany tanora, olona modelin'ny tanora de zay zavatra zay manimba ny tanora satria mieritreritra ny tanora fa zay zavatra ataony a no mety sy marina. Ary hitantsika zany amin'ny commentaire-ny olona fa tena hoe mety be, bravo, satria misy olona anankiray zany namoaka indray amin'ny tambazotra serasera hoe mananjanaka indray izy any ambadika any, voahita indray le zanany na ina moa zany walainy le zanany, ohatra zany le fandehan'le izy de hoan'ny tsy haiko zay zany no fantanina mipetraka voalohany amiko hoe zay mihitsy ve le toe-tsaina malagasy am'izao fotoana zao, zay mihitsy le valeur ny malagasy am'izao fotoana zao sa le olona tiany malagasy loatra le olona ka ninina zavatra ataony de hitan'ny olona fa tsara foana ary mitefatefaka. De izay indrindra no ezahako manao ny hevitro, tsy voatery anaiky foana na ankasitraka foana. Zay nga mahasa raha azo reo titenina am'izay. Ka raha misy olona zany manambady de misy zanaka ry de fahitanareo azy de tena tsara toe-tsaina be le olona fa tena tsy manadino zanaka mihitsy izy anazy ty zanaka be le olona tsy manadino zanaka. Sasa moa mampiasa ny baiboly mihitsy hoe mitera mameno ny tany. Ka zavatra zay de mialatsiny aminareo fa disoky zay zavatra zay, tsy mety zany zavatra zany fa ny olona zay miteraka etsy mahatsiaro de tena olona tsy manana fitondran-tena mendrika zany zareo tena tsy zany ny valeur ny ny sotoavana malagasy na tsy zany ny valeur ny ina moa zany valeur ny olombelona mendrika amin'ny fiarahamonina hoe miteraka esy de afa daholo ny ren'le zaza de zany vereto de mbola hitanareo hoe zavatra tsara. Mijery ny commentaire ny olona atram-partage ny olona fa tena hoe bravo, izy tena tia zanaka be mihitsy, tia zanaka zao tsy manary zanaka mihitsy. Fa amiko de ny fitiavana zanaka zany raha tianao zanaka ao de tena tsy ataotao fatany ny miteraka, tsy ataotao fatany miteraka hoe miteraka atsy de arina re de aveo de récupérer indray de hitanao tsy zany reto fa raha tianao le zanaka ao de aleo ihany ina moa zany miaraka amin'ny vehivavy anankiray manambady ny tsara raha de vita mariazy mihitsy vita le mariazy ara-dalàna any am-piangonana na any amin'ny mairie zay vao miteraka de zay ny modèle de famille amiko. Za tsy kristianina fa zay hitako hoe modèle de famille ara-dalàna. De miteraka ianao ray na roa amin'ny vehivavy anankiray anatin'ny ina moa zany anatin'ny fianakaviana anankiray satria zavatra zay eo le modèle fa eo koa ho an'le zaza zany zany tsy tezaina anatin'ny tokantrano, ny dada tsy dada fa any amin'ny ina moa zany reny manano tena, zaza tezainy reny manano tena zany zareo tsy vory ny saina, misy fanaporofona scientifique fa ny zaza anatin'ny fisarahana na ny zaza anatin'ny ina moa zany ny tezaina reny manano tena de tena tsy vory ny saina, misy fahatarana ny sainy, misy fahatarana ny ina moa zany ny intelligence ary tsy tomombana ny fitezana azy raha ohatra ka tsy eo ny dadany fa ny renonreriny no mitaiza azy. De matetika reny zaza reny de délinquant, matetika ny zavatra zaza reny
misy décrochage any ampianarana matetika ny zaza zany vao prouve scientifiquement zay zavatra zay fa hafa ihany reto ny zaza tezaina ao anivony ray aman-dreny anankiroa lahy sy vavy satria misy koa raha le resaka hoe lehilahy manambady lehilahy fa voaporofoko ara-tsiansa fa tsy ara-dalàna le zaza rehefa avy eo fa forcena fotsiny satria hoe fandrosoana le izy am'izao fotoana zao ka raha ohatra ka afa azoko atao ihany maneho hevitra sy manome conseil raha tena tiana ny zaza aleo zaza teraka ao anaty tokantrano milamina, tokantrano anatin'ny fitiavana, tokantrano anatin'ny mariazy, tokantrano mipetraka milamina stable, zay ny zaza no afaka manana fanabeazana tsara, afaka mivoatra tsara amin'ny fiarahamonina, manana succès kokoa ny zaza tezaina anatin'ny tokantrano fitiavana milamina mirindra. Toy zay hoe zaza tezaina ny ambadika any de ambadika any de avy eo rofina ty de hoe tiandray ny zanako hoe de mitefatefaka daholo ny T2 rehetraretra, mitefatefaka mandromo daholo ny tovenana rehetraretra hoe tiandray ny zanako azy nefa tena ratsy zany endrika zany lehilahy manana zanaka io zany amina vehivavy isan-karazany any an'ilakatrano any na récupéreny daholo areo lazarareo fa tena milahy mihitsy tsy adino ny zanany tsy adino ny zanany fa adino ny zanany ary tsy tia zanaka izy raha ohatra ka zanaka aparitaka amin'ny rehetrarehetra de mba ahoana moa an'ireo ino zaza reo manana demi frère manana demi sœur tsy hainao sasany à Paris sasany aty sasany sasany ery de mba ahoana moa ny anatin'le sain'le ankizy na mba ahoana koa na anatin'ny sain'le ankizy hoe za aty tanamako aty de misy zanaka anankiray zanaky ny tatako ao an-trano ao kikenakinainy tsara alainy sary sy avoaka ny sanasanasandro de za ty amin'ny sisiny aty anatin'ny fijaliana ny sasany moa zany mety mahazo vola tobatobaka mahazo vola tobatobaka tsy ampy any zaza zany hoe any amin'ny tsy anatin'ny tokantranony ray aman-dreniny izy fa omena vola be etoana fa ny favara ny fiainany za matoko fa tsy mahazo vola be zany le zaza reny fa ny eritreritra reo hoe manam-bola be le olona de afaka hoe tafita le zaza na assuré ny avenirany diso be zany zay ihany aloha zany androany fa de bonne journée.